Eo amin'ny pejy bavaon'ny toe-karena kosa indray dia nisihatra ny banky no anisan'ny fitaovana anamorana ny fandrosoana ny firenena iray. Fiarovana ny makasika izany nefa no tena olana eto Madagasikara. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra ry Serge Zafy Mahova. Nanazava i Serge Zafy Mahova teny Ivandry fa tokony harovana ny sehatra ny banky eto Madagasikara. Ny lalàna miady amin'ny kolikoly no anisan'ny manakana ny fanatanterahana izany raha nazavaina. Fito tapitrisa ariary no fetran'ny vola izay raisin'ny banky tsy asiana fanadihadiana ary raha mihoatran'izay dia tsy raisiny. Ny vola raisin'ny olona nefa matety vola lefan'ny avany avany ivelany. Tsy maintsy tahiriziny ao an-trano noho izany ny vola io ka mety voatafika ireto olona ireto noho izany. Ahoana ny problème du secteur bancaire atsika. Lalàna ny bianco, lalàna ny anticorruption atsika. Oui, olona 35 millions FMG, 7 millions d'ariary mais efa problème be. À partir de 7 millions d'ariary. Dia zay ny mahatonga ny olona hoe hitanao ilay olona mivarotra fiara reny. Tsy afaka mandefa vola izy any amin'ny banky satria tsy eken'ny banky. Satria na fatongavana tomobile indray côté amin'ny fianakaviana tany ivelany tany dia rehefa tsy mazava. Rehefa tsy mahafantatra olona zany anatin'ny banky. Dia ny olona rehetra nefa mahafantatra hoe navarotra fiara rangary. Dia gagy nareo nandray hoe trano olona tsotsotra ria vaky. Vaky le trano satria fantatry ny olona hoe navarotra fiara izy. Misy vola zany eo. Satria fantatry ny olona tsy tafiditra any amin'ny banky. Maro ireo mbola tokony amboarina eto Madagasikara raha hiopana amin'ny fandrosoana marina isika.